Potezantsika avy hatrany ny fandaharana amin'ny alalan'ny famarina ireo fanontaniana izay napetraka ireo tamiko. Efa ela moa izany no tsy nanana fotoana namaliana azy ireny isika. Misy ihany moa izany izay voavaly tamin'ny fandaharana tao tato ho ato, fa androany izany dia tena famarina fanontaniana ranoray fotsiny no ataontsika. Mialohan'izay rehetra aloha dia aleo mifampiarahaba, miarahabantsika rehetra izay manaraka an'ity fandaharana ity, indrindra indrindra fa ireo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Zarahay Mahasoa, fandaharana izay atolotry ny hetsika asa ao an'i Madagasikara, ary ny tenako Dr Jean-Luc Raveloarmisy no nanomana sy mifampitafa mivantana amintsika eto. Ny fandaharantsika moa omena laharana mandrakariva ilay izy mba ahafahantsika manaraka azy, dia tsy inona izany fa laharana faha-13 ny fandaharana androany izany. Marintsika ireo fanontaniana rehetra izay napetraka ireo tamiko tamin'ny alalan'ny fifandraisana, tamin'ny alalan'ny na io izany SMS na io ihany koa amin'ny alalan'ny tarem-boky, na ihany koa amin'ny alalan'ny hafatra manokana emailaka izay alefanareo amiko. Maro izany ireny fanontaniana ireny fa dia ho asesitsika avy hatrany izany ilay izy. Ho antsika izay vao samby manaraka ny fandaharana androany izany, ity fandaharana Zarahay Mahasoa ity, betsaka ny manontany an'izay. Ny fandaharana Zarahay Mahasoa dia fandaharana natao izany hifampizarana ny Mahasoa, fampandrosoana ny fiarahamonina izay misy antsika. Fanontaniana voalohany izay misy nametraka ary miverimberina hatrany dia izao hoe: mizara vatsim-pianarana ve ianareo? Ny valiny dia tsotra be, tsy mizara vatsim-pianarana izahay. Fa ny ataonay kosa dia mampafantatra anareo ny toerana misy ny vatsim-pianarana, ny fomba anaovana ny fangatahana, ary manolotra ihany koa ny paikady izay ahafahanareo mamolavola manomana ny fangatahanareo, mba ahafahana mifaninana amin'ireo mpangataka maro izay anjatony izany. Satria ny anjerimanontolo dia be dia be, ary be dia be koa ny mpianatra avy amin'ilay firenena misy azy sy avy any ivelany manao an'izay fangatahana izay. Dia ny tanjontsika izany dia mba hahatonga antsika hatanjaka kokoa izany ny fangatahana izay ataontsika. Eto moa izany dia fony teny kely fotsiny, tsy isika tsy manana trano fandraisam-peo manokana, fa amin'izay toerana malalaka izay nanana izay fotoana ananako ihany koa no nanaovana ny fandraisam-peo. Ka eto aho izany sady ety an-dalana no manao an'ity fandraisam-peo ity, ka mety maheno feo mitabataba ianareo ao aoriana ao, fa dia alako tsy be dia be izay, fa miezaka ihany miteny mafy ary mamerina ny zavatra lazaina mba hahatonga anareo aheno tsara izany. Ialana tsiny be dia be tompoko. Ny antsika moa araka ny lazaiko matetika ho anareo izay fampiana eto dia fotoana indramina no anaovantsika azy ity, fa tsy tompony. Tsy tompon'ny fotoana isika, ny tenako izany fa mindram-potoana. Indramina eny antsefatsefaky ny fotoana iasana, eny antsefatsefaky ny fotoana izay hikarakarana ny vady aman-janaka na rehefa avy milalao miaraka amin'ny ankizy, dia eny antsefatsefany eny no ampidirana sisena kely hanaovana an'ity fandaharantsika ity izany. Satria didy izy ity, dia izay mba fandraisana anjara ataoko ho fampandrosoana ny firenentsika ary fanampiana koa ireo tanora. Ka miala tsiny raha maheno feo ao ambadika ao izany nareo, feo somary mitabataba. Ilay fanontaniana voalohany teo izany dia hoe: averiko mizara vatsim-pianarana ve? Tsy atopiko, tsy mizara isika. Raha ohatra kosa ianareo ka te hianatra ato amin'ilay anjerimanontolo iasako, Androza University aty Berlin Springs Michigan, dia misy vatsim-pianarana tokoa atolotra ho an'ireo izay te hianatra momba ny fampandrosoana. Ary ny vatsim-pianarana atolotra amin'izay dia vatsim-pianarana tsy feno, fa vatsim-pianarana atsasany 500 ny fandaniana izany no alohanareo. Saram-pandaniana, saram-pianarana 500 no alohanareo, dia 500 izany no omenay kosa anareo. Ary efa maro ny mpianatra malagasy, misy koa mpianatra vahiny avy amin'ny firenena maro samihafa tonga ato amin'ity anjerimanontolo iasako ity, izay mandranto fianarana momba ny fampandrosoana. Raha liana manokana amin'izany ianareo dia afaka manoratra mivantana amiko ao amin'ity Zarahay Mahasoa ity, Zarahay Mahasoa Facebook group. Azonareo atao manoratra mivantana amiko, na koa mandefa emailaka amiko nazavana an'izay tsipiriany izay. Izy moa tsy ho voalaza amin'ny fandaharana androany izay, fa lazaiko fotsiny misy ny vatsim-pianarana, atsasaky ny saram-pianarana no alohanao, dia izay manome ny atsasany misy asa ihany koa ato amin'ny anjerimanontolo tahaka ny lalàna rehetra. Lalàna aty États-Unis dia mamela ny mpianatra hiasa mandritra ny 20 ora isan-kerinandro. Ny lalàna aty izany dia mamela ny mpianatra vahiny hiasa mandritra ny 20 ora isan-kerinandro, ary miasa ato amin'ny anjerimanontolo izy no miasa.
dia ny vola azonao amin'izay zany no anampianao andoavanao zany ny hofantrano sy ny sakafo. Tsy tsorina aloha fa ny vola azo mandritra ny 20 ora dia tsy ampy iantoana ny saram-pianarana. Dikan'izay zany tsy maintsy misy vola manokana, vola fanampiny izay avy any aminao zany alohanao ahafahanao manefa ny saram-pianaranao zany. Misy ihany koa vatsim-pianarana hafa izay atolotry ny anjerimanontolo, ary ireo vatsim-pianarana hafa io zany dia vatsim-pianarana izay misy avy ato amin'ny anjerimanontolo, indrindra zany ho an'ny vehivavy. Misy vatsim-pianarana isan-taona menay zany ho an'ny vehivavy, dia misy ihany koa vatsim-pianarana izay azonao angatahana any ivelany. Dia ilay vatsim-pianarana angatahana any ivelany io dia mahanto ihany koa ny fianaranao. Misy mpianatra anankiray zao, mpianatra iray izay malagasy izy io, nahazo vatsim-pianarana avy any ivelany, ary ny vatsim-pianarana izay nomeny ilay fikambanana iraisam-pirenena, fikambanana amerikanina azafady, fikambanana amerikanina manohana sy manampy ny vehivavy manao maîtrise sy doctorat aty États-Unis, izay nanaovany fangatahana. Dia ny vola azony tamin'izay dia ampy ny antoany ny fianarany mandritra ny herintaona. Izay rehetra nefany dia tsy maintsy manaraka ihany ny lalàna takian'ny fanjakana amerikanina isika eo amin'ny fanaovana ny tonta-taratasy rehetra. Tsy maintsy manome ny porofo rehetra zany hoe afaka mandoa ny fianaranao ianao, mitambatra ihany koa amin'ireo vatsim-pianarana maro samihafa izay azonao na io omen'ny anjerimanontolo, na koa zany vola entinao manokana, na vola izay omen'ny fianakavianao, na ny orinasa, na ny fikambanana izay manampy anao andeha hianatra aty États-Unis. Raha liana amin'izay lalam-piofanana izay zany ianareo dia afaka manoratra amiko amin'ny alalan'ity Zarahay Mahasoa ity, amin'ny alalan'ny Facebook zany, ny Booktarie. Ny anarako moa zany dia Joël Luc Ravelo misy, izay ny tadiavanareo ahy ao amin'ny Facebook, ary manoratra ianareo amin'ny Messenger. Raha ohatra indray moa ianareo tia hanoratra mivantana ho ahy amin'ny alalan'ny mailaka, dia omeko anareo ny adresy natokana ho amin'izany. Ny adresy natokana ho amin'izany zany adresy natokana ho amin'ity lalam-piofanana ity dia CIDP. CIDP. C amin'ny teny frantsay, I na teny gasy na teny frantsay, D zany dia P. CIDP. Dia ilay hoe aminy na arobase, dia aminy arobase ANDREWS, ANDREWS teboka ED zafady EDU, ANDREWS teboka EDU, CIDP arobase ANDREWS teboka EDU. Io zany ny adresy ny lalam-piofanana. Raha manoratra amin'io zany ianareo dia ataonareo, tsy maintsy ataonareo amin'ny teny anglisy, satria ny mpitantsoratra no mandray mivantana n'ilay imailaka. Raha ohatra indray zany ianareo ka tena za mihitsy ny tianareo anoratana, dia omeko anareo ihany koa ny adresy natokana ho amin'izany, adresy ato am-piasana natokana amin'izany, dia ny RAVELOHA dia arobase le amin'ny adresy mailaka moa zany io ANDREWS teboka EDU, ANDREWS teboka EDU. Dia raha tia hanoratra amiko moa zany nareo amin'ny teny gasy dia alefa soa amin'io. Raha satria nareo maniry hianatra aty dia ampirisihako tonga dia teny anglisy no anoratanareo amin'le CIDP arobase andrews teboka EDU. Dia raha nareo tonga dia manoratra avy hatrany amin'ny teny anglisy dia raisin'ilay mpitantsoratra dia valiany avy hatrany. Raha za moa zany ny anoratanareo dia ilay adresy mailaka iny izy, adresy any am-piasana, dia valiantsika araka ny filaharany fahatongavany ihany koa ny mailaka rehetrarehetra. Nazavaiko zany zay satria misy andreo manontany hoe ahoana ny vatsim-pianarana amin'ny ilay anjerimanontolo iazanao. Tena misy, fa
ny atsasany. Ary izay antsasany izay dia mbola matevina ihany ilay izy raha mivolatsika malagasy, kanefa mahafantatra fa misy malagasy maro ihany koa afaka manao amin'izay satria fa maro ny malagasy mianatra ato aminay amin'ity amin'ity enim-bolana vaovao vao miditra ity zao, dia raha ohatra ka tsisy ny sampona dia misy amin'ny malagasy 12 ho avy hianatra eto indray zany amin'izao vao miditra izao. Ampirisihana mihitsy ny rehetra izay afaka mianatra, fa isika dia vonona ny hanoro lalana sy hampianatra ireo tanora zandry na tanora namana na koa mety misy ray aman-dreny satria sehatra malalaka azotsika hidirana izany resaka fampandrosoana izany. Izay zany ny fanontaniana voalohany. Ny fanontaniana faharoa indray zany izay ho valiantsika avy hatrany zany dia mamaky ilay fanontaniana izay hitako mivantana eto ambany masoko eto araka ny fahatongavany eto zany sy mbola tsy voavaly dia izy ity zany dia fanontaniana mivantana ao amin'ilay pejy misokatra ho an'ny rehetrarehetra izy ity. Miarahaba Monsieur Joël, ahoana kay ny plan fomba fanaovana research proposal? Io no dossier iray ilaina amin'ilay vatsim-pianarana hitako izay nefa tsy dia tena mahay manao rédaction io aho sao mba afaka omena torolalana azafady misy invitation any. Dia ity zany efa nivaliako ilay izy fa tsy fantatro hoe mbola tsy hitan'ilay ray aman-dreny io na rahalahy io na ilay namana ny valiteny nomeko, fa tsy izy irery ihany koa no nanontany an'io fa efa maromaro no nanontany an'io dia averiko valiana eto ilay izy. Io zany manontany ny resaka proposal, research proposal. Ny zara tenenina amin'ilay research proposal mantsy dia izao hoe inona zany ilay fikarohana izay ataonao, inona ny fikarohana izay ataonao, dia ahoana ny fomba anoratana an'izay, inona ny antony anaovanao an'ilay fikarohana, izay daholo zany mandeha amin'io research proposal io. Ka zao ny valiteny nomeko an'ity ranamana ity izay nanao an'ity research proposal ity, mba hanampiana azy bebe kokoa amin'ny famaliana ny fanontaniany. Dia isika rehetra koa zany afaka miaino manaraka tsara an'izay. Ny atao hoe research proposal zany araka izay nolazaiko teo dia inona ilay fikarohana izay ataonao, inona ny fikarohana izay ataonao, inona ilay tianao atao zany. Dia ny zavatra apetraka ao amin'io research proposal io reto avy aloha zany ny zavatra mandrafitra azy. Voalohany indrindra aloha apetraka ao ilay fanontaniana, inona ilay fikarohana atao, ilay fanontaniana tianao valiana amin'ny fikarohana. Izay ilay fanontaniana tianao ahazoam-baliny amin'ny fikarohana izay zany dia tokony fanontaniana mifototra amin'ny toe-javatra na amin'ny fiarahamonina izay iainantsika ka misy lanjany eo amin'ny fiarahamonina ny zavatra izay atao, misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Izay koa zany mety malalaka be izay valim-panontaniana izay hoe inona moa tsy misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny tianao lazaina amin'izay zany dia voaporofo-nao hoe rehefa voavalintsika ity fanontaniana ity, mazava amintsika zany ny fandehany, azo ny valim-panontaniana, mazava amintsika zany ny fandehany, dia reto avy ny tombotsoa azontsika amin'ny famaliana izany. Ilay fiarahamonina midadasika, mety fiarahamonina ny toerana hipetrahana, mety fiarahamonina ny vondron'asa ny asa izay ataonao, mety fiarahamonina ny tontolo manodidina anao. Ka hoe inona ny olana eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny toeram-piasana, na eo amin'ny tontolo misy antsika na tafiditra anatin'izay tontolo misy antsika izay lafiny any amin'ny tontolo iainana, lafiny any amin'ny habakabaka, any anatin'ny ranomasina. Inona ny zavatra izay hitanao fa mila valiana maika na tena manana ny lanjany mavesatra be mihitsy, dia ahoana ny fomba hamalianao an'izay fanontaniana izay. Apetrako averiko ilay izy inona ilay olana tianao vahana. Izay ny voalohany. Faharoa indray ahoana ny fomba hamahanao an'izay olana izay amin'ny alalan'ny fikarohana. Dia be dia be ny fomba fanaovana fikarohana. Misy fikarohana amin'ny alalan'ny fanangonana ny antontam-baovao rehetrarehetra na ny antontam-pahalalana rehetrarehetra. Antontam-baovao moa zany ny ataontsika information. Antontam-pahalalana indray zany dia ireo antsoina hoe antontam-pahalalana sy ny tolotra misy zany ireo ny atao hoe base de données izay ahitanao ny fandraisinao anaovanao ny fanadihadiana ny ilay zavatra tianao trandrahana zany. Dia azonao atao zany manao fanadihadiana amin'ny fampiasana antontanisa, azonao atao ny fanadihadiana fijerena ny zavatra misy, observation moa filazantsareo anazy. Azonao atao koa ny manao fanadihadiana miainga amin'ny fampiresahana ny olona, fihainoana, fijerena
ny fietsehana na ny asa zay ataon'ny olona. Ireo rehetrarehetrarehetra eo zany anisan'ny teknika ampiasainao. Ka ny tanjontsika eto zany fantatra ny fanontaniana tianao valiana, ny olana tianao vahana. Faharoa dia avoakantsika koa ny modely, ny fomba hanaovana an'ilay fanadihadiana. Inona ny fomba filazanjareo azy de méthodologie de recherche. Inona ny fomba hanaovanao an'ilay fikarohana. Anao ve andeha hijery any amin'ny toerana, anangona antotam-baovao ve anao, hijery zava-misy ve anao, amorona fanontaniana zay misy fanadihadiana ve ianao, sa anao fanandramana ve ianao. Zay rehetrarehetra zay zany no soratana ao anatin'ity research proposal ity. Fahatelo, ny zahady fikarohana zay tianao atao zany de tokony hisy ihany koa petra-kevitra na antsoina hoe écho amin'ny teny hafa, fomba fijery hafa, lalan-kevitra. Inona ilay petra-kevitra hitondranao azy? Ilay petra-kevitra hitondranao azy io zany tinambara amin'izay ilay petra-kevitra zay de izao. Inona avy zany ny fahalalana efa hay? Inona avy zany ireo petra-kevitra zay efa haintsika zany teoria na lalan-kevitra efa haintsika, ka rehefa atambatra zany ireo petra-kevitra ireo, rehefa avondronao ireo petra-kevitra ireo dia zay zany no ahafahanao mamoaka modely anankiray petra-kevitra vaovao ahafahanao mamaly an'io fanontaniana io. Meko ohatra zany ianareo zao. Maninona kay? Maninona? Rehefa jerentsika ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, de raha mandinika isika dia ny firenena izay ny olona ao aminy rehefa manapa-kevitra dia tsy miankina amin'ny hafa. Izy ihany no manapa-kevitra. Ny tena no manapa-kevitra fa tsy mifamatotra amin'ny hafa. Ny olona mandala ny maha izy azy isam-batan'olona. Rehefa jerenareo zay firenena izay de mandroso kokoa na mandroso lavitra noho ireo firenena zay ny mponina ao aminy mifampiankina ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ohatra ho anareo zany, raha jerentsika daholo ireo firenena zay taraiky amin'ny fandrosoana dia mifampiankina ny fanapahan-kevitra raisin'ny tsy olona isam-batan'olona ao aminy. Malagasy ohatra zany, ny afrikana, ny aziatika, marobe ireo firenenareo ohatra. Rehefa nanapa-kevitra isika mieritreritra dia maka hevitra, dia mihera, dia maka tso-drano. Rehefa tsy nahazo lalana tamin'izay niarana, rehefa tsy nahazo tso-drano tamin'izay mpanome tso-drano dia mihemotra isika. Raha mandinika ianareo ny firenena ny mponina na ny vondron'olona na fiarahamonina misy an'izay fomba amam-panao, fomba fiasa izay dia taraiky amin'ny fampandrosoana. Inona ny antony? Zao anefa, raha zay zany ny fantenam-pirantsika dia tsy ampy zay. Fa rehefa dinihina tokoa nefa misy firenena hafa zay mifampiankina ny olona ao aminy. Io zany ny atao hoe collectivisme, fampiankina ny olona ao aminy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Jerenareo ohatra zao ny Sinoa, mandroso ny Sinoa. Fa maninona ary ny Sinoa no maningana? Raha mitaha amin'ireo firenena rehetra zay fampiankina ny mponina ao aminy rehefa mandray fanapahan-kevitra. Maninona koa ny karana dia tafiditra ao anatin'ireo firenena, ny Inde zany tafiditra anatin'ireo antsoina hoe firenena misandratra. Fa maninona ry zareo no miavaka noho ireto firenena rehetra zay fampiankina ny olona ao aminy rehefa mandray fanapahan-kevitra? Zay zany le fanontaniana. Maninona ny firenena, ny mponina zay maleo tena izy amin'ny fanapahan-kevitra? Nareo miresaka ny mponina any Eropa, izy rehefa manapa-kevitra dia manapa-kevitra aty États-Unis. Tsy misy mialatsiny amin'ny fiteny, tsisy raha izy heveriny dadabe sy bebe sy izay tenenin'ny dada sy neny ihany. Tiany lasao. Ao moa le fiteny lasao raha tsy mibolisatra. Dia le fanontaniantsika zany dia zao hoe fa maninona ireny firenena ireny zany no mandroso noho ny hafa. Indrindra misy ny atao hoe firenena maningana. Inona zany no ahafahana mamaly an'izay fanontaniana zay? Dia jerentsika amin'izay ary zany zao ny petra-kevitra rehetra, ny teoria rehetrarehetra manazava momba ny fampandrosoana. Dia jerentsika hoe any amin'ny kolotsaina zany zao ny anankiray. Ny kolotsaina dia dinihana amin'izay ny atao hoe elanelan'ny fahefana. Dia io le teoria ilay petra-kevitra momba ny elanelan'ny fahefana io dia mametraka fa arakaraka ny mahalavitra ny fahefana ananan'ny olona anankiray mpanapa-kevitra sy ny olona anankiray
izay hiantraika an'izay fandraisana fanapahan-kevitra zay elanelan'izay raha mifanalavitra dia lavitra kokoa, miadana kokoa zany ny fanatanterahana-javatra sy ny fahombiazana. Zay zany ny teoria anankiray, petra-kevitra anankiray. Petra-kevitra faharoa izay fantatsika indray koa nefa dia ny olona anankiray dia samy manana avy ao anatiny ao koa ny finiavana hanao zavatra. Ka rehefa iny finiavana hanao zavatra iny zany no mahazo hery sotohana dia afaka ny mandeha lavitra ilay olona. Inona zany no azo ravina manoloana an'izay lalan-kevitra anankiroa izay. Rehefa tsy misy zany, mety hamarina le fanontaniana napetratsika tany aloha, maninona ny olona mifampiankina no tarazoka be zany fandraisana fanapahan-kevitra. Ny mety hamalintsika azy zany zao dia hoe ny tsy ambaratelo dia tsy le hoe mifampiankina, fa mety mamaha n'ity fanontaniantsika ity zany dia zao hoe tsy ampy ny fampananana fanomezana fahefanan'ny olona handray fanapahan-kevitra. Mety zay ny mamaha azy ity. Ka any amin'ilay vondrona fiarahamonina na any amin'ny firenena izay ampy na amporisihana ny olona handray fanapahan-kevitra ho an'ny tenany manokana ary misy fanampiana azy amin'izany fanapahan-kevitra izany, ireny firenena ireny lasa mihazakazaka ilay olona satria misy tohana, misy mpitan-tsoroka miaraka aminy mandray ilay fanapahan-kevitra sy manatanteraka ny asany. Zay zany no mety ho valin'ilay fikarohana ataontsika. Ahoana ary ny hanaporofontsika an'izay izao? Dia ataontsika amin'izay zany ilay atao hoe fomba fanaovana an'ilay fikarohana dia miantsika amin'izay velaribelarintsika eo reto zany ny paikady anaovako azy. Hojereko avokoa ireo firenena rehetrarehetra, maka sokajina firenena ako, fidiko dia faritinao ny fomba fifidianana azy. Na hoe andeha hanao ilay antsointsika hoe fanadihadiana na hoe sondage, dia ataoko ny fanadihadiana haka ny feon'ny olona. Aiza ny toerana anaovako azy? Roviana no hanao azy, hafiriana ny halavan'ilay fikarohana. Dia avoakako amin'izay zany ilay fomba anaovako an'ilay fikarohana. Izay ny atao hoe research proposal, sosokevitra ny amin'ny anaovana fikarohana. Avoakako ilay fomba anaovana an'ilay fikarohana zany zao. Avoakako zany ilay fomba anaovana an'ilay fikarohana dia feheziko an'izay ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanontaniana tiako valiana dia ity, ny antony mazava-dehibe azy ity dia zao no mazava-dehibe azy, mavesa-danja ny fampandrosoana ilain'ny firenena rehetra izany, olana eto Madagasikara ny fahantrana. Raha voavaly ity fanontaniana ity dia mety hisy fandraisana anjara na dia kely aza mampikisaka ny famantaranandro mba hampandroso ny firenentsika. Dia zay zany isan'ny antony ohatra zany. Dia zao zany ny fomba anaovako an'ilay fikarohana. Fomba anaovako an'ilay fikarohana dia tsotra be, anangona anao ahako fanadihadiana, anatona olona 100 ahako izay akitsapaka ny fidianako azy. Ohatra fotsiny zany omeko anareo zany dia alohan'ny ilazako an'izay nefany efa velabelahariko ilay petra-kevitra roa izay notanisaiko teo. Zay no atao hoe research proposal. Ka ho anao zany ramose GRR dia fitina amina research proposal fotsiny omeko anao teo fa tsy ampy ilay izy. Fa ny ataontsika zany dia zao ny ho anareo rehetra zany izay mila n'ity fanazavana research proposal ity, ary tonga dia ararotiko fa tsy nisy nanontany ity fa avy dia lazaiko. Rehefa hanao maîtrise ianao na hanao doctorat ianao dia takiana ilay hoe inona ny fikarohana izay ataonao. Iny momba ilay izy fandaharana ao ataontsika momba an'izay. Raha tadidinareo tany amin'ny fandaharana raha tsy diso ahako 750, fandaharana 750, 750 sy 850 ilay ndresahako anareo ny toerana ahitana vatsim-pianarana. Indrindrandrindra zany ho anareo izay hanao maîtrise doctorat, anisan'ny takiana amin'ilay fangatana an'ilay assistantship ny fananana programa mpikarohana, ary ao anatin'izay ilay fanaovana an'ity hoe research proposal ity. Ka ho anao zany Andriamatoa GRR, tamin'ny 27 Oktobra ianao nanoratra tamiko, dia iny zany ny valin'ilay fanontanianao dia azoko andefasana modely zany ianao hijery modely ahako fomba fanoratana research proposal na anoratra anankiray dia ho akariko ao amin'ny tarehim-boky eo ilay izy dia jereo ao dia zay ny toromarika azoko mena ambangovango. Ho anareo rehetra izay hanao doctorat na hangataka vatsim-pianarana anaovana doctorat na maîtrise dia mila an'io research proposal io. Ny halavany eto zany dia jereo tsara, jereo ilay zavatra takian'ilay mpanome vatsim-pianarana. Firy pejy ilay research proposal angatahany na firy ny teny.
matetika zareo ireo dia miteny hoe ray hatramin'ny roa pejy dia arafitra ao arak'izay zany ilay izy aza atao mihoatra ny zavatra nangatahany. Aleo aza latsaka kely fa tsy atao mihoatra. Raha ny tena izy hoe roa pejy dia ataovy roa pejy na ray pejy sy sasany. Raha ny tena izy hoe ray pejy dia ataovy ray pejy na ataovy roa apahatelo fa aza atao antsasa-pejy kosa aloha fa fohy loatra. Dia soratana arak'izay raha teny frantsay na teny anglisy no andrafetanao an'ilay research proposal. Ho akarintsika ao amin'ny tarem-boky zany io dia ho hitanareo ao misy modely fomba fanaovana research proposal zany alefako aminareo dia akarintsika ao amin'ny tarem-boky ho anareo rehetra izay hanao maîtrise na doctorat na io teny frantsay na io teny anglisy dia modely azoko omena anareo aloha. Ny modely ananako amin'izao aloha teny anglisy zay ny modely ananako aingana be ananako. Ny teny frantsay mbola hotrandrahana ny anaovana azy dia akariko ilay izy dia jerenareo hanampy anareo amin'ny fanomanana ny fangatahana. Zava-dehibe amin'ny research proposal aloha zany ankoatran'ilay paikady nomeko teo dia fantaro hoe firy pejy ny ilain'ny zareo firy pejy ny ilain'ny zareo dia inona indraindray koa lazainy ianao hoe reto ny zavatra tianay valiana amin'ilay tianay ho hita amin'ny research proposal anao. Adiniko kely ny nanazava azy teo fa rehefa manao resaka proposal ianao research proposal dia mila lazainao koa zany no nanovozanao ny fahalalana na io zany ny atsotsika référence na hoe bibliographie. Nanovozanao ny fahalalana namoahanao an'ilay petra-kevitra izay nosoratanao amin'ilay research proposal. Zay zany fandaina faharoa. Lava be vaovao vary fa tsy manino fa mino fa misy olona mahazo tombontsoa amin'izay. Mialatsindra somary lalindalina kely izy ho an'ny olona sasany izay mety tsy nieritreritra ny hianatra avoavo kokoa fa mialatsiny fa programa moa ny antsika dia atao daholo izany ilay izy. Fandaina fahatelo dia hoe azafady tompoko inona no atao raha hangataka bourse avy any ivelany fa eto Madagasikara ihany no mianatra misaotra. Zao efa nisy fandarana nataoko tamin'ny lasa momba anazy ity fa tsy tadidiko tena mialatsiny. Za moa zany tsy nanana fotoana lavabe anomanana fa avy hatrany atao dia mijery ilay hafatra atao dia mamaly eto mety hiteninareo hoe misy tsiny zany tsy nomany le rahalahy afaka ity zavatra resahan'ity. Tsy hoe raha miteny hoe tsy nanomana tsy hoe maivana ny zavatra atolotra eto fa misy zavatra efa hay, misy zavatra fantatra avy hatrany tsy mila hoe andaniana fotoana elabe fa dia valiana avy hatrany. Fanampin'izay koa ny tena koa izy fotoana indramina be ilay izy tena mifona tsy manana fotoana mihitsy dia tsy manana fotoana hipetrahana hoe inona indray no valiana dia anao hanomana lavabe. Fa za kosa manome toky fa ny zavatra rehetra atolotra eto dia zavatra misy kalitao. Ka zao zany Ramose Saranabavy izy ity dia hosorena ve ianao raha hovaliko satria efa tao-masom-bahoaka eto ihany nanaovanao azy. Zina Lalaina mety tsy anaranao avy asa zao fa mety anarana le fiafenana reny. Dia ny valiteny azoko menanao zany dia zao hoe midira ianao amin'ilay Zaray Mahasoa dia jereo amin'ny sisiny ankavia misy hoe document. Raha teny frantsay raha teny anglisy kosa ny famakianao azy amin'ny facebooknao dia hoe files. Dia tsindrio dia mivoaka ao daholo ny lisitra ireo fandarana tamin'ny lasa izay efa nakarina tao amin'ny facebook sy efa natolotra teto amin'ny radio tamin'ny AZ radio télévision. Dia jereo ilay fandarana hoe vatsim-pianarana na aiza na aiza. Vatsim-pianarana na aiza na aiza. Jereo ao zay dia mba jereo izay fandarana izay fa any mamaly azy. Faharoa, ho antsika rehetra matetika mipetraka mantsy dia fantany aty hianatra eto Madagasikara dia aiza no ahitako vatsim-pianarana. Midira ianareo amin'ny Google dia manaova fikarohana dia ataovy hoe portable. Ohatran'ny téléphone portable reny. Finday zany. Portable scholarship. Zay zany no tadiavinareo dia mahita lisitra ianareo vatsim-pianarana be dia be izay azonareo afindrafindra. Na koa hoe fellowship, portable fellowship, FELLOWSHIP fellow zafady fellow FELLOWSHIP fellowship portable vakiko amin'ny teny frantsay mba morazy portable fellowship dia atao izay portable fellowship zay dia mahita lisitra eo koa zany ianareo. Ny atao hoe portable manko dia hoe azonareo afindrafindra
manaraka anareo na aiza zany ireny vatsim-pianarana ireny. Jereo zany mitady amin'ny Google anao dia afaka mahita an'izay na jereo fandarana tamin'ny lasa. Efa fikasana ihany koa aloha ny anangona an'ireny le hoe vatsim-pianarana na aiza ireny efa fikasana fa hatramin'izao aloha mbola tsy tanteraka zany le izy. Satria be dia be le fandarana atao efa asesa zany dia tsy araka le fotoana fa ho atao zany izay zavatra izay fa ho ataontsika any aoriana fa izay zany valiny maika zao ho anao izay nametraka an'iny fanontaniana iny. Dia mankasitraka ozy rahalahy anankiray mankasitraka amin'ny fandarana misaotra tompoko, misaotra anareo manaraka ihany koa. Ny manaraka indray dia isaky ny oviana moa azafady ny fandarana amin'ny radio no mandeha. Io zany tena tsy haiko tsara le izy satria arakaraka ny faharetan'ny fandarana ataon'ny rahalahy Fidèle le izy satria aorianan'ny rahalahy Fidèle zany no anjarako. Dia nareo izay mihainao zao efa mahalala azy raha tsy diso aho tohatra manomboka amin'ny 7 maraina le izy dia any amin'ny tapany faharoa ny anjarako dia miverina indray ny hariva amin'ny 9 angamba na amin'ny 9 sasany. Fa mba antanio anga azafady antanio any amin'ny AZ radio télévision jereo amin'ny Facebook eo zareo dia antanio andry zareo na tonga dia apetrao amin'ny Facebookinao hoe am'firika ty fandarana ty no mandeha. Ianareo zao mety hiteny amiko zany ve ramose dia tsy fantatrao nefa ianao manohitra an'le fandarana. Tsy hoe manao tsinitsinana izy fa zay no lazaiko hoe misy zavatra hafa zany lohalaharana kokoa amiko e. Dia reny le lohalaharana reny zany ny asa aman-draharaha sy ny fanomanana ny fandarana fa ny zavatra ohatr'izany dia mba hiangaviako nareo indray mba mikaroka azy fa zavatra azonareo atao zany izay. Mbola mitohy ihany zany le fametrahana fanontaniana eto dia ny fanontaniana manaraka indray zany dia zao misy olona indray zany eto ndraso miandrika rehefa be dia be le izy fantaniana. Misaotra betsaka dokotera fa saika mba hantany aho raha mba misy vatsim-pianarana bourse génie industriel ho an'ny Canada na France na Inde azafady tompoko. Efa elaela ihany ty fandarana ty fa 2 volana ty fanontaniana ty efa 2 volana izy zany no mipetraka teto fa tsy voavaky. Misaotra betsaka dokotera fa saika mba hantany raha mba misy bourse génie industriel ho an'ny Canada na France na Inde azafady tompoko. Ny nanoratra dia hoe Nitan. Zao ramose Nitan ny valiteny nomeko anao dia zao ivereno jerena ny fandarana ataontsika tamin'ny lasa fandarana fahavalo amby 50 fahasivy amby 50 miresaka momba ny toerana ahitana vatsim-pianarana. Dia jereo izay fandarantsika izay any misy toromarika fa ho anao zany ianao manko tsy niteny anao maîtrise ianao nanao licence na doctorat fa raha ohatra zany ho antsika rehetra izay te hianatra teny frantsay dia mijery amin'ny campus France. Dia amin'ny campus France ao misy ny lisitry ny anjerimanontolana Frantsa sy izay tolotra omen'izy ireo amin'ny vatsim-pianarana. Dia raha miditra amin'ny campus France ianareo dia misy campus bourse dia ataon'ny lisitra amin'ny campus bourse io daholo zany ny vatsim-pianarana izay azo amin'ny firenena mampiasa ny fiteny frantsay. Campus bourse. Raha ny Canada indray ianareo izay no tianareo handehanana dia mba jereo kely ange ny anjerimanontolo antsoina hoe McGill 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 manome vatsim-pianarana io na ho an'ny olona haka licence na maîtrise na doctorat. Ho an'ny maîtrise sy doctorat dia manome vatsim-pianarana feno izy amin'ny anarany antsoina hoe assistantship. Tsy fantatro zany na misy génie industriel na tsisy fa mba tadiavo ange azafady. Jerenareo koa amin'ny Toronto Université de Toronto. Jereo koa zay Toronto University manome vatsim-pianarana zany zareo. Anankiray azonao hijerena ihany koa mikotrano kalara ianao efa ndraisantsika teto le izy ho anareo rehetra izay mitady vatsim-pianarana tsy génie industriel fotsiny fa ny lalam-piofanana rehetra mihitsy dia jereo hoe Scholars for Deaf SCHOLARS isa efatra dev DEV teboka.com Scholars for Deaf isa efatra DEV teboka.com dia azonao ataony mitady amin'ny alalan'ny firenena na mitady amin'ny alalan'ny lalam-piofanana na mitady amin'ny alalan'ny hoe maîtrise licence doctorat zay dia zao ny fandehan'io ao jereo tsara raha ohatra ka efa mikatona ilay fisoratana anarana ohatra mahita ianao ka efa mikatona dia zao aza malahelo iny moa dia soratra masina no teny aza malahelo nareo aza malahelo eny aiza aminareo tsy alahelo satria tara misy eo amin'ny enim-bolana farafahakeliny ny fanomanana ny fangatana dia efa homany zany ilay amin'ny taona manaraka
fa saika manodidina n'in'ilay taona hitanao eo iny ihany zany le izy saika manodidina n'in'ilay taona hitanao iny ihany ny fiam-potoana farany izay anaovanao an'ilay fangatahana. Manodidina n'iny fotoana iny ihany zany ny anaovanao an'ilay fangatahana. Fa tena manaraka indray dia hoe misy vatsim-pianarana amin'ny bachelier ve dokotera Tahala Tsiresy indray zany no manoratra. Tena misy ka, fa inona moa zany ny lalam-pihafanana tianao atao io? Dia ny torohevitra ameko anao dia misy lahatsoratra navoakako izay jereo amin'ny tarehim-bokintsika ao tamin'ny daty 12 ny volana oktobra miresaka an'izay hoe aiza no misy vatsim-pianarana, aiza no misy ny vatsim-pianarana. Azonao jerena ihany koa izay ao amin'ny tarehim-boky Zaray Mahasoa zany no ahitanao azy. Misy an'izay toromarika izay tamin'ny 12 ny volana oktobra misy be dia be ho an'ny bachelier azonao hijerena an'izay vatsim-pianarana ho antsika izay voaka lisansa izay. Avy amin'ny olona anankiray EN miarahaba tompoko za Dr Jean-Luc mba mangataka torohevitra avy any aminao. Inona kay no ataoko fa izaho tena mbola te hianatra mafy dia mafy kanefa tsy manana fahefana ny eo amin'izany intsony ray aman-dreny kanefa mbola ny voabaka. Mila torohevitra tompoko miaratsiny indrindra. Voalohany aloha dia mahafinaritra be zany ilay famerenao fa azahoako azy zany tsy fantatro raha efa nahazo baka ianao na mbola tsy nahazo baka hoe kanefa mbola ny voabaka. Mety efa nahazo zany ianao zao. Dia inona zany no ataonao zao ny angaviako anao dia jereo ny fandaharana voalohany indrindra nataontsika teto amin'ny Zaray Mahasoa. Midero amin'ny Facebook page ianao Zaray Mahasoa fandaharana voalohany. Jereo zany izay tsindrianao ary amin'ilay hoe document na hoe files dia eo anao zany mahita ilay toromarika. Ho anareo rehetra izay manontany an'ity inona no tokony atao, tsy voavaly ohatran'izao ilay tokony atao ka be dia be ny tokony atao, fa fitiniko indray-mbara. Inona fantaro aloha inona ny asa tianao atao. Rehefa fantatrao ny asa tianao atao dia fantaro ny lalam-pihofanana tianao arahana. Rehefa fantatrao ny lalam-pihofanana tianao arahana dia manontany olona zany ianao hoe zao ny asa tiako atao dia inona ny zavatra lalam-pihofanana tokony arahana amin'izay. Rehefa fantatrao izay dia tadiavo indray ny firenena tianao ianarana. Satria ilay firenena mamaritra ny teny ampiasaina. Mampiasa fiteny frantsay ve ianao sa mampiasa teny anglisy. Rehefa hitanao indray zany izay dia afaka miditra mivanta ianao any amin'ny Google. Fomba iray fotsiny izay any amin'ny Google dia ataonao hoe ohatra hoe lalam-pihofanana momba ny bioteknôlôjia lisansa bourse. Zay zany soratanao licence bourse extérieure étudiant international biotechnologie licence. Tadiavinao amin'ny Google zay dia mipoitra ao izay lisitra dia jereo tsirairay ilay lisitra dia vakio ny anaran'ny oniversité ny anjerimanontolo, jereo ny fepetra takiny. Raha hitanao fa mahafeno ny ankamaroan'ny fepetra io anao dia ataovany fangatahana. Valy teny aingana be tsotra be izay fa tsy ampy zany, tsy ampy izay nomeko anao izay fa tsotra indrindra azonao atao izay. Fa jereo ny fandaharantsika amin'ny gazety radio télévision amin'ny Zaray Mahasoa, fandarana izay efa natolotra teto amin'ny radio misy torohevitra be dia be ao dia jereo amin'ny Zaray Mahasoa zany ahitanao azy. Na midila ianao amin'ny tranokala anankiray meko anao indray ty www.teboka-mina isa fito www.teboka-mina isa fito 7 teboka.com mina MIA isa fito teboka.com mina 7 teboka.com. Io zany anisan'ny tranokala manome lisitra na vatsim-pianarana izy io dia jerenao ao zany mina 7 isa fito azafady dia sady mijery azy azafady fa diso tena mifono tompoko diso le nomeko anareo azafady mina MINA isa fito teboka net NET MINA isa fito teboka net MINA isa fito teboka net teboka NET mina 7 teboka net. Zay zany dia ao misy lisitra na vatsim-pianarana be dia be dia ao anao zany no mitady jereo zay mahasoa anao. Manaraka avy amin'ny AMR salama tompoko, aizakay no misy bourse pilote raha ny Frantsa na États-Unis dia mijery mention tamin'ny baka ve le université na école de pilotage.
Aiza misy bourse pilote raha ny Frantsa na ny États-Unis. Efa nisy fandarana teto nataoko momba an'io fa tsy tadidiko. Fa zao raha miseha, alao tsy valiako andrano fa ho jereko te dia valiako manaraka. Fa afaka manaraka an'le torohevitra nolazaiko teo ihany koa ianao ka. Tadiavo fotsiny le izy de hoe pilote, école de pilote. De natao voatra ny le nataoko teo fa andraso fa ho jereko fa efa nisy fandarana tao tany aloha fa tsy tadidiko fa jereo fotsiny amin'le hoe files na hoe document amin'izay raha hay mahasoa. Ho jereko le izy, jereo manko azafady fa anaovako fandarana io fa fantatra fotsiny raha ty États-Unis aloha dia any Texas misy meko université anankiray ianareo aty États-Unis, Western Michigan University. Western Michigan University jereo fa manome mampianatra momba ny resaka pilote zareo ary misy vatsim-pianarana omeny. Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan. Tsy fantatra ny vatsim-pianarana omeny na feno na tsy feno fa misy ao azonareo jerena valo telo mainka ao amin'izao fotsiny zay aloha fa andaso anaovantsika fandarana manokana zany io any aoriana zay tsy ho tononoko ny fotoana aloha fa sao dia mateto fa miteniteny foana eto tsy lazaiko ohatra hoe tsy vita koa dia manjary lasa manara-penitra ohatran'le fampanantenana manara-penitra dia tsy atao akory io fa manara-penitra tsika tsy miditra amin'izay zay tsy mety amintsika zay zavatra zay fa alao ihany zay atao no tenenina fa manjary manahirana. Farany ity valintsika amin'ny fandarana androany. Salama tompoko. Azafady mba manontany zavatra hafakely momba ny sport football. Ahoana moa ny dingana arahana raha maly ireo agent recruteur de football manager? Misaotra mialoha avy any Mahajanga. Hafa indray ty raha ity ahoana zany ozy ny dingana arahana raha maly ireo agent recruteur de football manager? Misaotra anao zany nanontany an'ity anahy. Zao angambany raha ohatra ampinao kely hamaly an'ity dia valintsika izy manaraka fa tsy valiako androany. Izy ity moa zany misy raha fahazaoko azy zany ty raha namana ty mety misy haka anazy hanao baolina fa tsy fantatro na hoe ho alaina hilalao baolina dia ho karamaina lalao baolina na alaina hilalao baolina sady hianatra amin'ilay anjery manontolo. Raha mba ampinao kely dia miditra amin'ny famalinan'ny fantainao manaraka. Fa fotsiny tiako tenenina valy teny tsotra be ho anao zao dia zao andefasanao email izy, mila manana adresy email ianao, andefasanao email izy ary mety zay aza ny efa nifandraisanao taminy professionnel ny email atao dia atao fohy le email lazao izy misaotra betsaka anareo isaora izy amin'ny fiheverana. Fiheverana anao zany io moa amin'ny teny frantsay considération. Misaotra betsaka anao anareo amin'ny fiheveranahy. Mahaliana tokoa ny ilalao ao aminareo fa mba azonareo menavy toko ny Tsipriany na ny andinindininy mifandraika amin'ity ilay tolotra zay omenareo ahy ity. Fa dia mahaliana ny ilalao ao amin'ny ekipanareo fa mba mangataka menahy ilay Tsipriany. Zay angamba ny mety atao aloha. Valiana avy hatrany izy fa aza miandry ela mba hitany hoe voaray dia manana valianana ianao. Fa ianao zany tsy miteny hoe enina tsia fa raisy aloha le tolotra fantaro ny Tsipriany. Rehefa fantatrao ny Tsipriany dia eo amin'izay ianao zany mandinika hoe hamaly na tsy hamaly. Dia raha ohatra moa tsy manahirana anao satria mety tsy ambaratelo-piainanao le izy raha tsy manahirana anao dia zarao amiko amin'ny hafatra miafina dia hitantsika eo zany fomba nampiana anao amin'ny famaliana izany sy amin'ny famaliana an'izany zany sy ny fandinihana n'ilay fifanarahana sao dia mamono anao an'ilay fifanarahana zay ataon'ilay olona tolotr'ilay olona aminao. Zay zany fandarantsika androany tompoko lahy sy tompoko vavy be dia be zay lava be zay fa mbola betsaka amin'ny fantaina mila valiana fa dia zay aloha zany ny androany fa dia mankasitraka antsika rehetrarehetra amin'ny fanarahana fandarana hatramin'ny farany misaotra tompoko, mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy misaotra anareo zay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravelormisy no nanolotra ny fandarana. Mankasitraka sy mankatelina ny AZ radio télévision hatrany ny amin'ny fiarah-miasa izay entin'izy ireo. Isaorantsika koa Andriamanitra niaro sy nitantana antsika amin'ity faran'ity herinandro ity fa dia amin'ny rary soanareo amin'ny herinandro indray isika no mitava sy mifampitinika eto. Samy tain'Andriamanitra avokoa isika mianakavy. Misaotra tompoko, mirary, misoa indrindra.